Merina ny fiarahabananareo ny tenako amin'aran'ny jirama rehetra. Zavatra lehibe koa ny androandroany satria fanaovana sonia amin'ny bianko. Ny anton'izany dia tanjona izay efa nieritreretan'ny jirama hatramin'izay ny fiadina amin'ny kolikoly. Eritreritra daholo izany manefa tsy maintsy arahana asa anaovana zany mbola mafy be atao anatin'ny jirama, tsy moramora zany ady kolikoly zany naiza eto ambonin'ny tany ka dingana lehibe no niraisina zay sorako lehibe de lehibe amin'ny tale général Bianco nanaiky ny fanaovatsony fiaramiasa ary sorako fanondroany ny fiaramiasa amin'ny BEI. Zany zavatra zany ao anatin'ny telotona le contrat zany mety tsy vita zany dans 3 ans nefany hoezahana zay zavatra vita rehetra hanatsarana ny endrika ivelany sy anatiny atao amin'ny orinasa. Zay toko ny tanjona lehibe tratrariny jirama. Soa toko. Makasitraka amin'ny fanomezam-pitenenana dia ombako manana ny fiarabana zay efa natolotry ny tale jeneraly teo aloha ary natolotry tsika mianakavy araky ny voalaza teo moa zany ary araky ny efa hitatsika teo dia nisoniavina ny fifanarahana fiarahana miasa fifamatorana eo amin'ny raomare teny dinan'ny kolikoly sy ny jirama. Fantatritsika tsara ary tsika tsy sanatria tsy miaina eto amin'ity firenena ity ny olana zay sedrainy zany orinasa mpanjakana zany. Manana olana izy efa hatramin'izay ary tao anatina fotoana somary vitsivitsy zay dia somary ny amafy zay olana izay. Tsy hiverina amin'ny tarainan'ny besiny maro fa hijery sy hibanjina kosa ny hoavy. Ary raha raomare tena dinan'ny kolikoly no mirotsaka tahaka an'izao zay mety nisy ary tena nisy moa le izy ny fifanaraha-piaramiasa tany aloha tany dia tsy nataotsika sanatria ho tsinotsinona izany amin'ity fifanarahana indray mitoraka ity satria mazava ny fanamby ary tao anatin'ny politika akapoben'ny fitantarana ny fanjakana ny filoham-pirenena dia nilaza ny amin'ny tsy hisiany na hampienana ny fanampiana ny jirama ao anatin'ny ataoko hoe fahasarotana misy eo aminy raha sanatria ka mbola mitoy mikabraraka mazava zany ary noho izay anton'izay dia nanao ny ainy tsy ho zavatra ny raomare tena dinan'ny kolikoly hanampy ny mpitarika an'izany orinasa mpanjakana zany mba tsy hiverenany zay ataoko hoe zavatra zay loza zay miantona ary efa nisy moa izy ny tena marina zay nisy tany aloha tany ataotsika rano latsaky reny ary zay moa zany no tokony me ny fitantanan'ny jirama izay dia anao tantsoroka mba ahafahany manatanteraka an'izany antsakany sy alavana. Ny raomare tena dinan'ny kolikoly ao anatiny araky ny voalazako teo dia anome tantsoroka rehetra. Fantatritsika tsara ny anjara andraikiny ao anatin'izany ady zany ny fitarinany zany ady zany amin'ny tany sy ny firenena. Ampatsahiviketo ihany ny fanabeazana ny olona handany kolikoly dia azo antsaina zany fa hitarika an'ireo mpiara-miasa sy ny mpiasa ato anatin'izany orinasa mpanjakana zany ianareo mpitarika ny amin'ny handavana kolikoly. Zahay tsy anaiky raha ohatra ka nanao sonia zay dia ho tanterahana satria engagement izy ny fitenenana nanaiky ny rotsaka ary ianao bebe koa. Ny faharoa eo amin'ny paikadym-pirenena dia ny fisorohana ny irika rehetra zay mampanjary ny kolikoly amin'ny alalina ny fametrahana andreo rafitra rehetra zay manidiny la irika. Mino koa izahay zany moa tantsoroka omenay raomare tena dinan'ny kolikoly manana ny traikefa
raha eto amin'ny tany sy ny firenena izy no tena manana azy mba tsy ilazany izy ihany no manana azy satria ny tena marina no zaraina roa zaraina amin'ny reo mpitarika atao anatin'izany orinasa-panjakana zany a ny fahaiza manao mahakasika ny fisoroana ary ny farany zava-dehibe loatra dia tsy hoe akory rehefa mifamatotra ohatran'izao dia mety hoe raha misy ny fandika-dalàna dia atao tsy re atao tsy hitafery zany mazava ny voalazan'ilay fifanaraha-piara-miasa fa izay miny mandika ny lalàna manao lalan-drinina tahaka ny taloha dia tsy maintsy ampiarina amin'ny lalàna ary voalaza atao anatin'ny fifanarahana fa hijoro partie civile ny JIRAMA zay anisan'ny mamparisika anay anao an'izao fifanaraha-piara-miasa zao ary mino zay fa hita vokatritsika mianakavy ary hoity zany amin'ny alalan'ny fanaovantsika n'ireo ina moa filazazy ary eto mahita ny tompona andraikitra amin'izany ataontsika alaitsika ny feon'ny mpanjifa alaitsika ny feon'ny mpanjifa dia raha ohatra izy milaza ary zay dia ilaza hoe raha ohatra ka misy ny tsy mety sahiny toroka any amin'ny braomarety iny adina mikolikoly fa zay tsy matahotra ny hanatanteraka ny asanay ary zay moa no antony nametrahana an'ity fifanarahan'ity hipetraka amin'ny tokony izy ny rariana zany ary eto ny tena firariana ho an'ny JIRAMA dia mba ho fitantanana vaovao ahitana fahombiazana ary mba hisitraka an'izany ny mpanjifa rehetra ao anatin'ny zao fametrahana an'ilay sahako milaza raha tsy ilaza ianareo eto amin'ny JIRAMA satria zay ny fanamby ho ataontsika ary zahay braomarety iny dina mikolikoly hiezaka anomeny tantsoroka fa arosonay ianareo eo amin'izany hoe JIRAMA new look zany fa izahay dia sa ametraka an'izany fa reosika miara-mahita azy reny vahoaka malagasy izany fanampy apetrakatsika zany zahay braomarety iny dina mikolikoly amin'ny alalan'ireo singa telo reo dia hanampy ianareo ametrahana an'izany JIRAMA new look zay tadiavin'ny vahoaka malagasy izany